Nampiaka-peo ireo mpandrahara amin'ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny finday eto Madagasikara manoloana ny fikasan'ny fanjakana hampiditra haba vaovao amin'ny fandefasam-bola amin'ny finday. Izy fiantraikany goavana ho an'ny mpampiasa ny tolotra io haba io. Hoy ny fanambarana izay nataony vola, Orange Money ary Airtel Money mety hiakatra hatramin'ny 10 eny ny saran'ny fandefasana vola. Iroborobo ny sehatra asa tsy manara-dalàna ary mety hitarika fahakiviana hatramin'ny fampiasam-bola ny fampiarana an'io haba io. Nolazain'izy ireo fa mety tsy ho araky ny tokony ho izy ny etra voaangona araky ny nandrasana. Raha toa ka 770 lavitrisa ariary dia mety 50 lavitrisa ariary izany no ny fienan'ny olona mampiasa ny tolotra sy ny fienan'ny sandan'ny vola alefa tahaka ireo efa hita tany amin'ny firenena izay nampiatra ny haba tahaka izao. Raha ny voafaritra ao amin'ny volavolan-dalàna mifehy fitantanam-bola mpanjakana dia ho tataovana haba aotra faingo 500 ny fandefasana vola amin'ny alalan'ny finday, mihoatra ny 5 alina sy iray hetsy. Fiaramanidina efa tsy miasa intsony miisa enina no kilan'ny afo vokatry ny doro-tanety izay nitranga teny amin'ny seranam-piaramanidina IVATO omaly talata. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny aviation civile de Madagascar na ny ACM androany alarobia no mariany fa fiaramanidina efa tsy niasa hatramin'ny taona 2024 ireo maha ireo. Tsy nisy foto-drafitrasa mahay ihany koa teny an-toerana araky ny fanazavana. Mbola tsy fantatra mazava kosa ny antony nahatonga ity afo ity ary efa niverina nandray sidina nanomboka omaly talata ihany ity seranam-piaramanidina ity. Androany no nandray ny andraikitra mahafilohan'ny delegaciona manokany tanàna Antananarivo azy i Alexandre Georget no tanterahina androany alarobia maraina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny famindram-pahefana. Vonina ny anohy ny asa ifa natomboky ny teo aloha ny tenany ary nilaza fa tsy hanova zavatra betsaka mandritra ny fotoana fohy hitantanany ny tanàna. Ny alatsinainy 12 Novambra teo moa no voatendry isahana ity andraikitra ity i Alexandre Georget. Mijanona ao ambony hatrany ny tany fahaloton'ny eto Antananarivo renivohitra ho an'ny 3 andro manaraka raha nitatitra avy eo anivony fohy be famantarana ny toetry ny andro. Avy 3 ka hatramin'ny 4 eny amin'ny fetra no faritan'ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana izany tany fahaloton'ny izany ary mety hiteraka tsy fahasalamana. Anisan'ny misakana ny filatsahan'ny orana ity fahaloton'ny amin'ny atmosfera ity raha nitatitra nataony fohy be famantarana ny toetry ny andro hatrany. Hoavy Hanao fampisehoana etsy amin'ny CCI IVATO ny 15 Desambra izao i Anisha Jo izay mpanakanto malagasy nandrombaka ny laharana voalohany tamin'ny fifananana Star Academy 2022. Tao amin'ny compte-ny Instagram sy Facebook no nanambarany io fahatongavany eto Madagasikara io. Tanteraka ihany no nofoko izy tsy mitsaha mitombo ato anatiko ny faniriana anao fampisehoana ionana amin'ireo mpakafy any Madagasikara ho hatrany ity mpihira ity.